ivadika vetivety ao anatin'ny fifidianana momba ny solombavam-bahoaka kosa aloha isika niona tetsy amin'ny Ambohidandro any ireo candidat ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo ka ny chef district mofo no niaraka tao anatin'izany fihaonana izany ny fametrahana ny lamina rehetra sy ny fepetra araina mandritra ny fampelezan-kevitra no noresahana nandritra izay fotoana izany. Maro ny candidat ho solombavam-bahoaka avy amin'ny boriboritany fahatelo tonga namaly ny antso tamin'ity fihaonana tamin'ny chef district ity ka anisan'izany ny candidat Dadou. Tao koa ireo tsy afaka ka nandefa soloteny. Fametrahana ny lamina rehetra sy ireo fepetra rehetra tokony hajaina sy fantarina mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny andron'ny fifidianana ary aorian'ny fifidianana no resahana tamin'ity fihaonana ity. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nampahafantarana ireo toerana ahafahana manao ny fampelezan-kevitra. Dia io taratasy fanambarana io tena tsy maintsy misy sonia olona telo miaraka amin'ny anarany feno dia ny CIN-ny ny telefona zay tena tsy maintsy fenoina zay taratasy zay le déclaration aty zany zay ny antony io dia izao reo olona telo reo matoa masaky manao an'io zany masaky mijoro raha ohatra ka misy ilana azy araka ny teny monsieur le commissaire teo reo no atsony fa tsy hoe le vahoaka be da be mpanaraka anareo akory no atsony manaraka le dika mitovy voamarina amin'ny récépissé définitif voarainareo ny firaketana ny filatsana fidiana voaka fitsarana manokana amin'ny sarina fifidianana manana an'izay daholo tsika rehetra dia alefanareo iny dia manaraka ny taratasy fahazondana mipetraka sy ampiasa ny toerana isinyetsika nomeny manam-pahefana na olon-tsotra miandraikitra ny toerana. Io le teneniko teo hoe raha ohatra ka nahaka le terrain privé nareo le hoe any Soavinandriana iny faritra Soavinandriana Paibe le tombolo iny no alainareo zany anaovanareo le midinina dia miresaka amin'le tompon'le tany anareo misy taratasy omen'le tompon'le tany anareo araka zay fanarahanareo alefanareo aty amin'ny district koa zay ary ny farany zay ngeza indrindra ny fandaranasanareo manondro toerana ny valinandro ary ny oranaovana ny hetsika. Nandritra ny fihaonana dia maro ireo candidat nametraka fanontaniana ary naneho fa mandray andraikitra izy ireo. Koa inona ary fa hipetraka ny fifanajana sy ny firindran'ny fifidianana amin'ny antsipiriany. Ny hetsika rehetra ataon'ny candidat na inona endriny na inona antony dia tokony ho fantatry ny distrika fahatelo daholo. Ka isan'ny fepetra takina ny fametrahana ny taratasy fangatahana isan'ambaratongany, taratasy fahazondalana manao fampelezan-kevitra, mijanona amin'ny toerana iray na mandeha, ny fametrahana afisy ary ny fepitona hajaina ny amin'ny fametrahana taratasy fangatahana. Notsindriana teto fa tokony hanana baditra daholo ny délégué any amin'ny bureau mpandatsaham-bato. Mpifaninana ianareo ny chef district nefa mila mahay mifanaja sy mifandamina.